Anomboka ny tapaky ny volana septambra ho avy zao kosa ny etsika famafazana fanafody ho an'ireo tanàna izay nandalovan'ny andiam-balala hoy ny fanambarana avy amin'ny solotenan'ny FAO miasa eto Madagasikara. Androany rahateo ihany koa ity solotenan'ny FAO ity no nanatitra ny dika mitovy ny taratasy manendry azy ho solotenan'ny FAO eo anivon'ny firenena efatra aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ravaka Randriamanalina sy Mamra Samoaly. Anomboka amin'ny tapaky ity volana septambra ity ny ady atao amin'ny Valala, tanterahana manerana ireo faritra ny lalovan'ny Valala teto Madagasikara ka ny ilany andrefanosy no anombohan'izany. Araka nambara ny solotena vaovao ny vondron'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena FAO, Andriamatoa Patrice Tala Takokam androany. Efa feno izy ny famatsiam-bola mitetina $40 tapitrisa entina hanatanterahana izany. Ny fiandrasana ny famatsiam-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ity ady atao amin'ny Valala ity moa no isan'ny nahatonga ny fahatarany fanombohan'ny hetsika famondrahana fanafody atao amin'ireo faritra ny lalovan'ny Valala raha ny fanazavana. Mialohany hanatanterahana izay hetsika izay moa dia izy ny fanadihadiana hijerena manokana ireo velaran-tany marina voakasiky ny fandalovany andiam-balala teto Madagasikara. Androany moa ity solotena ny FAO vaovao hiasa simona eto Madagasikara ity no nanatitra ny dika mitovy ny taratasy fanendrena azy teny anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny anosy androany. Tanjon'ity solotena vaovao ny FAO ity ny hanamafy ny fiaraha-miasa Madagasikara sy ny FAO entina ampianana ny tanjo fanjarian-tsakafo sy ny fampianana ihany koa ny fahantrana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ny fanatsarana ihany koa ny seha-piarina ny fambolena. Teratany Camerounais moa ary efa tompona ndraikitra teo anivony sampandraharaha misahana ny lalàna sy fampandrosoana tao amin'ny foibeny FAO tao Rome ity solotena ny FAO vaovao eto Madagasikara ity.